Eny avy, miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny catéchisme d'adulte amin'izao alarobia faha 12 ny volana aprily taona 2023 izao. Tafahoana soamantsara eto isika taorian'ny fankalazana ny fetin'ny Pasika. Misaotra an'Andriamanitra antsika nahatotosa soamantsara izay fety izay. Ho fanombohana zany dia misy fanazavana kely hoe ny faran'androany ny andiam-pampianarana mahakasika ny hoe ireo olana fototry l'olana fototry ny fiainana zanak'olombelona. Ka ny lohateny hojerentsika androany dia hiresaka ny amin'ny fahotana. Lohahevitra klasika be ilay izy fa ho hitanareo fa tsy klasika araky ny eritreretantsika azy. Hiresaka zany androany zany ny lesona farany amin'ny andiam-pampianarana satria izy ity zany amin'ny catéchisme azy. Dia ny catéchisme dia fampianaram-pinoana mitohy ary amin'ny fampianaram-pinoana mitohy azy dia misy étape. Dia vita zany androany tsika mamarina an'io olana fototry ny olombelona io dia ny fahotana zany. Fa manomboka amin'ny herintsika raha sitrapon'Andriamanitra dia hisantatra lesona vaovao ka sokafana ny tsenakevitra samia manome sosokevitra anareo ao amin'ny commentaire eto hoe inona ny lohahevitra tianareo hotrandrahantsika eto amin'ity catéchisme d'adulte ity manomboka amin'ny heriny. Ka izay fanontaniana na lohahevitra efa notraitentsika teto dia tsy ho raisina satria efa maromaro ihany ny vita tao izay. Raha ohatra indray ka misy lohahevitra mahaliana izay proposenareo ka hita fa afaka hanomezana andiany fampianarana maromaro dia raisina izy. Na zany na tsy zany dia efa nanomana ihany aho lesona anankiray izay hitako hoe mahaliana ihany koa fa tsy ho lazaiko eto angambany mba tsy ho influencer an'izay nareo. Alora zay zany angambany dia tsena zany fa ny fahorian-joba. Ny fahorian-joba no eritreretiko ho atao kanefany raha misy sosokevitra hafa avy any aminareo hitako hoe pertinent koa dia izay no ataoko. Noho izany dia manasa anareo zany hanoratra amin'ny commentaire izay thème hitanareo fa tsara resahantsika eto. Fa marina ho raha izay zavatra efa natao dia tsy ho raisiko fa izay zavatra mbola tsy natao ihany no raisina. Mialoha ny irosoantsika amin'ny fampianarana ary dia hivavaka isika. Sotranao izay Andriamanitra nomenao ity andro ity indray mamarina izao andiam-pampianarana ny amin'ny olana fototra olombelona zao ary anisan'ny olana lehibe mba tsy lazaina hoe fototra lehibe indrindra dia ny fahotana zany. Eny efa ampahafantarina anay foana zany kanefa mandalo ny sofonay na tsy tianay henoina akory azy angambany dia ataovy milentika kokoa ao anatinay izany atao hoe fahotana izany. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Eny avy ny fibebahana efa nataontsika madame Emilia fa jereo kely ao amin'ny fandaharanao. Androany antsika hiresaka ny amin'ny fahotana. Ny zavatra isareko hanomboantsika azy dia zao hoe ohatra ny everitsika hoe zavatra tsotra kely na zavatra maivamaivana le plan théorique ny resaka fahotana. Kanefa rehefa tena miabordy azy tsika rehefa tena hiresaka azy tsara tsika dia hita ihany fa sahiran-kirana ihany tsika ny manazava azy. Satria zao déjà misy fifangaron-javatra na ataontsika hoe confusion eo amin'ny atao hoe le péché et les péchés. Samy hafa ireo. Le péché
et les péchés. Zavatra anankiroa sasany hoe tsy mitovy fa samy hafa, misy fahasamihafana. Na koa hoe le péché et les transgressions, ireo heloka sy ny fahotana samy hafa reo. Afangarontsika koa zany le péché ny fahotana, les péchés, les transgressions. Na koa hoe le péché et les péchés heloka sy fahotana. Voaresaka ao koa indraindray matetika eo amin'ny croyance populaire de fandreny atao hoe les péchés capitaux, les 7 péchés capitaux ny olona no tia mametraka sokajy na ota hoe ireto dia capitaux, de reto atao hoe péché véniel, zany hoe fahotana tsy de manahoana amin'ny sasany. Croyance populaire daholo a. Ao koa efa niresahantsika teto fa manasa anao hijery azy ao amin'ny page le hoe miteny ratsy ny fanahy masina. Inona le hoe miteny ratsy ny fanahy masina, mahazo famelà tsy mahazo famelà kely koa sy ny sisa. Hitanareo zany fa complexe be ty lohatenytika raha sitsiny raha anokanantsika fotoana anankiray ohatran'izao. Verenako kely le teny teo hoe le péché et les péchés dia les péchés de tsy inona fa les fautes morales, ireo fandikan-dalàna, raha zay ngamba ny andikako azy, ireo fahadisoana ara-moraly ety ivelany ataotsika, ireny le rarahany 10 fa hafa indray hoe le péché na ny ota. Ny ota dia tsy resaka faute morale, ny ota de tsy resaka transgression, ny ota de tsy resaka faute na erreur, fa ny ota dia ilay natiora ao amintsika mihitsy, ilay source miteraka heloka. Ny ota ilay maha izy azy atsika mpanota mihitsy ka iny mahatonga atsika hanao heloka. Raha atao amin'ny teny hafa de hoe l'immoralité et la moralité. L'immoralité de ny hoe ny zavatra rehetra mifanohitra amin'ny morale, iny zany les péchés, iny zany les fautes morales. Immoralité avy amin'ny teny im ty zany dia contraire. Immoralité ohatra zao immoralité sexuelle, immoralité BDB, fa ny amoralité, a privatif hoe sans morale, zany hoe tsy manana morale mifehy mihitsy ny olona amoral, tsy hoe immoral koa raha fa amoral. Io le ota fototra io no mibaiko ny zavatra rehetra ka mahatonga atsika hanao heloka. Eo zany aloha zany amin'ny lafiny sémantique, amin'ny lafiny étymologique dia azo afangaro ny le péché sy ny les péchés. Le péché ilay ota mahatonga atsika hanao heloka, fa le péché de reo heloka ateraky ny ota zay transgression ny 10 ety ivelany. Zay zany cadre anankiray tsara mazava. Io zany raha miresaka fahotana atsika, ny fahotana na le péché de zavatra lalipaka, tsy zavatra tsy fitondran-tena ety ivelany no resahana am'zany. C'est quelque chose de très profond et non visible seul par les yeux de Dieu. Tsy voarefin'ny olona amin'ny ety ivelany ilay ao anaty, ny mason'Andriamanitra ihany no midetekte an'io. Fa ny fomba andrefesantsika ny olona anankiray mpanota ty olona itya dia zay tazantsika ety ivelany de iny hoe les péchés, de isika zany manisa hoe nanao an'izao izy, nanao an'izao izy, nanao noho izany égale mpanota izy. Zay ny antsika ny définition atao hoe mpanota. Fa ny définition atao hoe mpanota amin'Andriamanitra de zao ifisian'ny le péché ao anatiny mihitsy.
iny no mampanota azy fa ny heloka zay tanterahany ety ivelany dia conséquence vokatra fotsiny any. Izay mahatonga an'Andriamanitra tsy maika ny hanalany olona amin'ny heloka zay ataony fa nan'Andriamanitra aloha no mamaika azy do traitena mihitsy ilay maladie radicale, le péché, le problème. Ny olombelona nefany rehefa mitraité problèman'ny olona dia zao maika ny analan'ireo heloka fa tsy voatsabo lay ota ao anazy. Donc le péché c'est quelque chose de profond, non visible à l'œil nu fa Andriamanitra ihany no mahafantatra azy. Ao raha tiantsika ary ny alala inona ary le péché, inona ary lay ny fahotana dia amizao tsika hiverina amin'ny tantarany nidirany fahotana voalohany, tantarany fahalavolo zanak'olombelona mazava ho azy ao amin'ny Genesis. À quel moment tamin'ny fotoana tohilina hoe nahatonga an'ilay ota dia eo amin'ny fotoana zay tafiditra ny fisalasalana napetraky ny devoly hoe tsy marina zany hoe navadiky ny devoly hoe Andriamanitra indray no mpandainga, Dieu est menteur. Izay mahatonga hoe ny tsy finoana no fahotana fototra satria lasa tsy mino izay no lazain'Andriamanitra azy i Adama sy Eva. Rehefa niteny Andriamanitra amin'ny andro zay nananao an'io dia ho faty tokoa ianao, dia hoy zany devoly hoe laingy zany, tsy ho faty zany ianareo. Ce qui veut dire Dieu vous ment, Andriamanitra mandainga anareo. Conséquence aza mino zay lazainy fa minoa izay lazaiko. Io lay ota. Ny tsy finoanao izay lazain'Andriamanitra anao no loharan'ny problemanao rehetra. Matoa izaho, matoa ianao maminao heloka dia satria tsy mino izay no lazainy anao, tsy mino izay no lazainy ahy. Io no ny andohan'ny zavatra, c'est ça le péché. Le péché zay ny atao hoe ny fahotana dia zao ny tsy finoanao izay no lazain'Andriamanitra anao. Qui dit tsy mino izay lazain'Andriamanitra ianao dia ny izay lazainy devoly no inoanao. Amin'ny teninay avy any atsimo zany mino zany dia misotro, mino rano, mino toaky zany any atsimo. Zany hoe le mino zany dia tena nosotroinao mihitsy lay tenin'ny devoly ho marina ary nalohany vavanao mihitsy lay tenin'Andriamanitra ho lainga. Dia jereo tsara lay nataon'ny devoly inversion des rôles, lay ray lainga indray no lasa heverintsika fa marina ny lazainy ary lay Andriamanitra manana ny fahamarinana indray no lasa lazaintsika hoe lainga. Zay izy, zany hoe misy renversement de paradigme. Ny fivadian'ny paradigme, lasa Andriamanitra indray no lasa lazaintsika fa mavandy, Andriamanitra indray lazaintsika fa mpandainga, fa ny devoly indray no vitany devoly nandresy lahatra antsika hoe marina ny lazainy. Io no fototsy ny heloka rehetra, io no base, ary rehefa tsy io no voakarakara, rehefa tsy io no voakodikoja dia manota tsy mijanona manota ny olona. Donc zany raha te hitraité probleman'ny olona dia resaka finoana no la clé. Zay mahatonga hoe finoana ihany no azahoana sitraka eo amason'Andriamanitra. Araka ny tenin'ny epistily ho an'ny Hebreo, raha misy te hahazo sitraka amin'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny finoana. Ny finoana izay lazainy hoe marina ny zavatra lazainy fa tsy lainga. Donc zany ny ota na ny fahotana dia ny fieritreretanao hoe mandainga Andriamanitra, tsy marina ny zavatra lazain'Andriamanitra, tsy fiable ny zavatra lazain'Andriamanitra, tsy azo antoka ny zavatra lazain'Andriamanitra. Noho izany rehefa ozanao hoe tsy azo antoka ny lazain'Andriamanitra dia tsy maintsy mihaino feon'olon-kafa ianao. Dia rehefa tsy feon'Andriamanitra no hainonao dia mazava ho azy fa feon'iza? Feon'ny Satana. Izay no navoan'ny Adama sy Eva. Mihaino ny feon'ny Satana. Ils ont préféré écouter la voix du serpent.
donc zany io ny voalohany anankiray koa dia ny zavatra nataony devoly dia nametraka doute io no semence voalohany mametraka doute tena ho faty tokoa ve nareo tsy ho faty zany nareo fa hitovy amin'Andriamanitra tafiditra le doute une fois io doute io ny tafiditra dia on arrive au point du non retour satria une conséquence directe izy dia zao le diable te fait douter de l'amour de Dieu rehefa ianao no misalasala ny fitiavan'Andriamanitra anao dia mirodana ho azy ny trano mirodana ho azy ny trano mora kely ny manafika an'io trano io rehefa misalasala ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra izy ohatra ny amin'ny fiainana andavanandro ihany rehefa ny fifankatiavan'olona anankiroa na ny mpianaka na ny mpivady na ny mpiraita-po no mipetraka ny fisalasalana hoe tena tia ve ty olona ty dia zay fahavalo manafika rehetra dia mandresy ka rehefa nitafiditra ny devoly ny fisalasalana hoe tena tianareo ve Andriamanitra raha tianareo izy maninona tsy navela nihinana an'io voankazo io anareo any lele izy ary zay no mahafetsany devoly avy eo no loharano zavatra zany hoe ny loharanony transgression rehetrarehetra source de la transgression du couple dans le jardin mythique dia les doutes sur la véracité de la parole de Dieu, le doute sur l'amour de Dieu. Reo no poison venin atsofoky ny devoly dia rehefa tafiditra reo dia zay tiany aroso aminao dia hoaninao daholo tsy ny nihinanany Adama sy Eva n'ilay voankazo voarara no ota fotsitra efa conséquence iny fa ny tsy henony ny feon'Andriamanitra fa naleo ny haino ny feon'ilay ratsy tsy parazara arak'izany raha napetrak'Andriamanitra ho didy voalohany hoe aza manan'Andriamanitra afa-tsy zay ihany fa maninona io no nataon'Andriamanitra ny voalohany ireo telofolo moa zany fa tsy hoe didy folo pourquoi ino no napetrak'Andriamanitra voalohany satria tout dépend de ça rehefa ianao manana any Jehovah ho Andriamanitra ao na koa matoky dia hoe manana aza manan'Andriamanitra hafa dia hoe matoky azy tia azy mihoatra noho ny zavatra rehetra dia miankina amin'iny daholo ny zavatra rehetra le toy amin'ilay didy faharoa toy any amin'ny didy fahatelo toy any amin'ny didy faefatra miankina amin'iny voalohany iny daholo zany hoe en cascade le didy folo le didy voalohany no base iankinan'izy rehetra rehetra ka rehefa ianao no misalasala ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao dia mora ho iaho ny mampirodana ny fiainam-panahinao ray amanontolo zay le hoe tu n'auras pas d'autre Dieu que moi tsy hoe Andriamanitra dictateur ka hoe izy ihany tiany hotopoina fa izao hoe raha vao misalasala ny amin'ny fitiavako anao ianao ry zanako vitany aminao satria nahoana tonga ny olona mipropose anao zavatra ty ary misy olona mahay an'izao ary misy man'izao andao tsika anao an'ity dia mirodana ho azy zay ny ray ny fienony Adama sy Eva ny feon'ilay ratsy feon'ilay menarana ela dia mampifamadika ho iaho ny paradigme rehetra hoe manday Andriamanitra ary milaza ny marina ny devoly ary eo ny tena gravy lay rain'lainga indray no lasa toa marina ny zavatra lazainy ary lay Andriamanitra ny fahamarinana indray no vita ny devoly ny milaza azy ao anatin'ny saitsika sy ny eritreretintsika hoe manday Andriamanitra tsy ho faty tsy akory ianareo fa ny antony tsy amelan'Andriamanitra areo tsy hinana an'io dia tsy tia mitovy aminy ianareo tafiditra ilay venin hoe oay ary sao dia mba zay tokoa ary ny mariny sao dia mba tsy tian'Andriamanitra hitovy aminy fotsiny tsika dia mody lazainy hoe aza mihinana an'io donc zany conclusion tsy tianareo Andriamanitra fa za tianareo za satana za manome anareo alalana hihinana an'io any le lakile le devoly any zany le stratégie d'attaque du diable
toizako ihany dia rehefa tafiditra amin'izay le ratsy dia inona ny conséquence directe amin'ny andro zay nananareo an'io zandriamanitra dia ho faty tokoa ianareo zany hoe première chose mitranga teo tonga dia tafasaraka amin'andriamanitra ny olona ary zay ny objectif an-devoly ilay intimité-nao amin'andriamanitra ilay relation-nao de proximité amin'andriamanitra no tiany kasena de zay le izy lasa lavitra an'andriamanitra ny olona lasa misy efitra zay le hoe mieloka anareo no efitra mampisaraka anareo amin'andriamanitra le objectif ale efitra de hoe couper rupture d'alliance rupture de lien satria mantsy raha misy lien ianao sy andriamanitra dia afaka ny miaino azy ianao afaka ny manaraka ny lazaina ianao fa rehefa misy rupture dia tsy maharetsony feona ianao dia mazava ho azy vulnérable ianao ary rehefa vulnérable ianao dia zay ataka rehetra rehetra atao devoly ianao tonga dia miditra daholo ohatrazay le izy ohatra ny karazana effet domino ohatrazay zay mahatonga anahy miezaka tena manome an'izy détail aminareo mba ahafahanareo mahita amin'ny fiainam-pananareo hoe aiza ho aiza zany ny situation ko am'izao fotoana zao bref ny tanjona dia zao hoe ahoana ny ahafahana ny manapaka ny fifandraisanao sy andriamanitra se couper de Dieu io ny plan devoly voalohany faharoa se mettre à la place de Dieu ianao tu es ton propre Dieu zay le offre hoe tapao ny fifandraisanao amin'io andriamanitra io fa koratsininy ianao ka ianao no baikobaikony fa ianao ihany no andriamanitra ny tenanao intéressant be zany offre zany ary ny fahatelo zay mbola grave noho zany de zao diso hevitra ny amin'andriamanitra ianao se tromper sur Dieu zao na toko fafito amby folo andiny faharoapolo zay mahatonga ny Jesosy ny teny an'ity Jean 17:20 eo vakitsika io zany ny fototra io Jean 17:20 amin'ny anaran'i Jesosy azafady Jean 17:3 diso Jean 17:3 zao na toko fafito amby folo andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao zay andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao inona ao zay ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao la vie éternelle zay contraire ny la mort dia mahafantatra an'andriamanitra inona le mahafantatra connaître averiko foana hoe ny fanazavana iny co zany relation ohatrany hoe coopération naître avy amin'ny relation misy naissance misy zavatra teraka connaître ny fifandraisanao amin'andriamanitra zay no hahalalanao an'andriamanitra ary zay no micrée vokatra ho anao averiko ny fifandraisanao amin'andriamanitra ny firaisanao amin'andriamanitra no ahafantaranao azy ary rehefa fantatrao izy de izany no miteraka vokatra aminao izay no nataon'andriamanitra proposition offre an'andriamanitra tamin'le Mosesy rehefa nantany Mosesy hoe iza moa ianao tozy andriamanitra hoe zaho la izy hatrizay ka ho mandrakizay zany hoe je suis celui qui serait zany hoe ny proposition nataon'andriamanitra tamin'ny Mosesy de zao hoe andao ianao hiaraka amiko makany Egypta fa au fur et à mesure ianao miaraka amiko de ho fantatra hoe iza re Mosesy une connaissance fruit d'une relation intime mais pas une connaissance intellectuelle une connaissance fruit d'une relation intime avec Dieu izay no miteraka fiainana par ricochet ny fahafatesana zany de le séparation avec Dieu qui dit séparation tsy misy relation aminy ianao de tsy ahafantatra azy mihitsy ianao ary rehefa tsy fantatrao andriamanitra dia tsy amoa voatsara ianao zay izy bref ny zavatra safady tianao resanga zany de zao hoe ny ota na ny fahotana de tena mahakasika ny identité atsika mihitsy ny être atsika mihitsy sy ny caractère
sy ny ina moa zany sy ny comportemental aloha tsy any aloha ny resahana miota fa ny ota de le resaka être les relations avec Dieu mihitsy any mihitsy no cassé ary zay nahatonga ny Paoly ny teny ao amin'ny Romanina toko fahafito zay fantatsika loatra mba tianao ny tsara ihany aho fa ny ratsy zay tsy tiako ataoko de nitaraina izy hoe iza no hanafaka ahy amin'ny tenany ty fahafatesana ity indrisy olo mahantra aho zany hoe tena tsindriny Paoly anatin'izay hoe lay maizy azy ahy mihitsy no rava lay maizy azy mihitsy no potika donc tsy possible aminy mihitsy ny hamokatra tsara ao ilay fifandraisanao amin'Andriamanitra mihitsy no potehina voalohany ary rehefa rava iny dia maraka ho azy sisa donc zany tsika rehefa mitarika olona na mananatra olona na mitaona ny olona de zao zay foana lazaiko any olona hoe tsy mamaika ny miazakazaka manitsy an'le olona amin'ny tsy mety ataony tsy tiany olona zao zavatra lazaiko zao tsy mamaika ny tsy vahaolana c'est pas la solution hoe andao a tenenina izy hiala am'ty zavatra ity tsy mahaolana zany ny solution zao any am'le fototra mihitsy any am'le fifandraisany amin'Andriamanitra mihitsy no misy problème atsika de avy any no zay le hoe tsy misy mioty avy amy songosongo any zany les relations zany hoe oento am' Jesosy izy ary zay foana rehefa mitaonao ny olona torio ny fitiavan' Jesosy fa io ihany satria rehefa babon' Jesosy le olona resiny izy ary rehefa resiny izy dia tafaray izy ary rehefa tafaray izy dia fantatsika ny vokatra io resahako donc zany a lay fahotana dia mahakasika mihitsy ny identité atsika fa tsy resaka comportemental averiko ny fahotana dia mikasika mihitsy ny identité atsika zay le mahampanota atsika be de be mantsy no mandiso le teny hoe za tsy mpanota intsony fa manota non identité anao mihitsy le mpanota ekeo aza manamary tena aza manamboamboatra tena hoe eny za tsy mpanota intsony fa manota identité anao mihitsy le mahampanota identité zany hoe le ota zany tsy any amin'ny comportement fa any amin'ny identité anao anina mihitsy no atakeny ao a raha jerena amin'ny teny fototra indray le atao hoe fahotana na le péché zay fantatry ny maro ihany koa de zao hoe rater sa cible zay ny dikany atao hoe fahotana amy teny hébreu rater sa cible zany hoe tsy hoe kory tsy mi-atteindre l'objectif napetraka ao ianao tsy zay le cible rehefa fa ny fiainanao mihitsy c'est quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie il vit à côté de la plaque misy ane olona ka velombelo pone mialatsiny amina zany zany io foana le lazaiko hoe est-ce que tu as réussi ta vie ou est-ce que tu as réussi dans la vie satria ny olona ny fahotana de zao quelqu'un qui a raté sa cible quelqu'un qui a raté sa vie marary ny mareny zany a ohatran'le fiteny frantsay hoe c'est un raté rehefa mahaino an'izay anao a maratra ny aminao kanefa ny zavatra maro io mbola manana chance ianao zany mahare an'izao catéchisme d'adulte zao est-ce que toi tu as raté ta vie tu peux rectifier ça ary zay ny dikany atao hoe fibebahana metano ao izy le namatsika teo rectifier la vie ta vie mba ho tonga tratranao lay cible possible le olona il a réussi dans la vie il est riche il est intelligent il est plus beau il a tout
mais il a raté sa vie. Ça existe. Ka mbola matotsika mahare an'izao fampianarana zao ho an'izay mbola trasany zany a midika zany fa natao atsika lay izy. Andeo jerentsika kely Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahaenina amby dimapolo. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahaenina amby dimapolo. 1 Corinthiens 15:56. Alovaka itsika hatramin'ny andininy fahadimy amby dimapolo misy de amizay mazava. 1 Corinthiens 15:55 et 56. Ny anaran'i Jesosy. Ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fanindronanao? Fa enoy amizay, fa ny ota no fanindronany fahafatesana. Ary ny lalàna no herin'ny ota. Surtout le tapa voalohany, fa ny ota no fanindronany fahafatesana. Le péché est l'aiguillon de la mort. Zany hoe raha enonareo ny teny Paul io zany, aiza zany no tena danger kokoa sy ny fahafatesana fa le péché. Mahatonga ny fahafatesana mandripaka dia satria noho ny fahotana. Io zany no herin'ny fahafatesana. Ka rehefa maty teo amin'ny ansidiriana Jesosy dia io herin'ny fahafatesana io no nesoriny. Zany hoe ny ota. Sy ny henoko fa ny ota. Io le force ny fahafatesana. Io no nesoriny Jesosy. Io no natonga azy nidina tany amin'ny fiainatsika. Haninona? Hanaisotra ny herin'ny fahafatesana dia tsy inona zany fa ny ota. Quelque chose de très grave zany mahafaty matombo nahafaty an' Jesosy teo amin'ny fijaliana dia tena zava-doza. Donc c'est pas pour rien raha ny teny Paul apôstôly hoe ry fahafatesanao aiza ny herinao. Izy amin'ny teny hoe aiza ny herinao io tsy hoe miantsy ny fahafatesana izy ka miseho azy mafy be. Fa ny tiany lazaina dia hoe aiza ny herinao, zany hoe aiza raha ota efa tsy ao intsony. Ohatra nisy fampianarana pasteur namako anankiray ray aman-dreny be zay nampianatra anahy taloha hoe oariko amin'ny alika masika be anankiray izy ny fahafatesana dia masika mivovola izy fa tsy misy nifiny intsony. Asa razonareo zany hoe le feony zany miraondraona be tena hoe mampatahotra be maheno le feon'le alika hoe alika masika zany. Ok, mampatahotra ny feony. Fa rehefa misokafana ny vavany dia maninona? Tsisy nifiny intsony. Dia ohatr'izay koa ny fahafatesana dia mbola mampatahotra. Miraondraona, raonady, zay moa filaza azy. Impressionnant ny fahafatesana. Fa zao ny herin'ny fahafatesana efa tsy misy intsony satria nahoana? Ny ota no heriny. Ary ota io efa nesoriny Jesosy. Vao avy nankalaza Pasika tsika. Ka raha manao analogie kely zany tsika, d'un côté zany ny fahafatesana dia ny fahotana no heriny. De l'autre côté ny herin'Andriamanitra ray dia ny zanaka no heriny. Zany hoe raha esorina ao amin'ny ota, ao amin'ny fahafatesana ny ota dia tsy manan-kery intsony ny fahafatesana. Ary raha sanatrika esorina ao amin'ny ray ny zanaka dia tsy manan-hery koa ny ray satria hoe izy no nisiam-piainana. Zay le analogie kely zay tiako apetraka. Inona ary ny enjeu raha zay azatsika azy sy vahaolana na koa espoir omeny ten'Andriamanitra antsika. Manasa anao hamaky ny salamo fa 1:dimapolo andininy fahatelo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Somary lavalava fa mahatsara antsika ny mamaky azy. Salamo fa 1:dimapolo ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Alovaka itsika misy manokana andininy faharoa. Salamo 51 verset 2 ary à 12. Salamo 51 verset 2 à 12. Ny anaran'i Jesosy. Sasao madio aho mba ho afa-pahotana.
Fahatsaroko ny fahadisoako ary ao anatrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany no nanotako. Ary izay ratsy eo masonao no efa nataoko. Mba ho marina ianao raha miteny ary tsy hanatsiny ianao raha mitsara. Inoy am'izay ny toeny. Indro tamin'ny heloka no niterahan'ahy. Ary tamin'ny fahotana no toritoronina ahy ny reniko. Toritoronina tamin'ny heloka sy fahotana tsika. Indro fahamarinana ao am-po no setrakao, ary fahendrena ao amin'ny afina no ampahafantarinao ahy. Ino tsara indray? Diovy isopa aho ho afa-pahotana dia dio, sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Ampandreneso fifaliana sy faravoravona aho, hifalian'ny taolana izay voavakivakinao. Afeno ny tavanao ny fahotako, ary vonoy ny heloko rehetra. Amorony fo madio aho, io le hira haitsika loatra, Andriamanitro, ary avaozy. Amorony ary avaozy. Iorina marina ny fanahiko ato. Aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Ampodio amiko ny fifalian'ny amin'ny famonjenao ary toakana mazoto aho. Io zany. Salamo 51, 2-12. Zavatra anankiroa ny resahany eo. Ny resaka faute ary ny resaka transgression. Ary ny resaka péché azafady. Faute na transgression ary péché. Ny andininy fahadimy. Indro tamin'ny heloka niterana ary tamin'ny fahotana no nitorotoronina. Izany hoe le gène ao anatiko mihitsy, le gène ao anatinao mihitsy zany no efa misy ota. Ny mahampanota anao zany dia tsy no enao nanao ratsy ihany. Manampitrotraka iny mazava ho azy. Fa ny mahampanota anao dia ny gène anao mihitsy no misy ota. Ilay machine productrice ao aminao mihitsy no mitorotoronina tamin'ny heloka sy fahotana. Donc, par ricochet, y compris koa ny zaza mena vava. Eto am'izay ahy. Betsaka mantsy milaza hoe ny zaza ne ka tsy manatsiny. Ahoana zany ny zazakely, ahoana zany tsy toriana filazantsara amin'ny zaza, na ahoana zany tsy atao batisa ny zaza fa rehefa lehibe any, fa tsy mbola nanota izy ozy ny sasany, tsy nanota ahoana. Tsy le ratsy nataonao no mahampanota anao, fa ny gène anao mihitsy no mpanota. Nitorotoronina tamin'ny heloka sy ny fahotana ianao. Nitorotoronina tamin'ny heloka sy fahotana ianao. Ka fahadisoana be ny fiheverana fa ny zaza mena vava ohatra dia tsy mpanota. Diso be zany. Satria tsika mieritreritra fa ny atao hoe ota dia le acte. Ny atao hoe ota dia le zavatra atao. Mba azahoanareo azy dia hanao ohatra anankiroa tsotsotra miainga avy amin'ny resaka fahasalamana. Voaingana antsika niady tamin'ny Covid. Amin'ny Covid ianao mety testé positif fa ianao tsy marary. N'est-ce pas? Testé positif. Zany hoe tsisy symptôme mihitsy any aminao. Tsy mikohaka ianao, tsy voan'ny sery ianao, tsisy température ianao, tsisy courbature ianao, tsisy an'ilay symptôme mahazatra rehetrarehetra amin'ny Covid ianao, nefa ianao nanao dia hita fa positif. Dia iny le lazaina hoe porteur ianao. Fa tu es Covid. Tu as le Covid. Fa tsy hoe rehefa tsy mikohaka ianao, fa tsy hoe rehefa tsy misy température ianao, fa tsy hoe rehefa tsy misy écoulement nasal ianao, dia hoy zany hoe za tsisy Covid. Ka za tsy mikohakako, ka za tsy misy seriko, ka za tsisy températureko. Oui, tsisy an'ilay symptôme ianao. Pour l'instant, fa ny test ny ranao dia positif ary iny tsy mandainga. Dia ohatr'izay koa ny sida. Raha séropositif ianao nanao test sérologique, séropositif ianao, tsy hoe zay séropositif rehetrarehetra dia sidéen. Mba nanao formation momba sida ihany mpanentana tamin'ny fotoana androny.
tsy hoe rehefa séropositif ianao dia sida fa ny séropositif raha tsy tsabona ka mihinana CD4 dia mivadika maladie sida ilay séropositivité ianao. Mitondra le otrikaretiny ianao fa tsy mbola marary ny sida ianao. C'est un peu ça le zaza vao teraka. Mitondra an'ilay gène mahampanota azy izy. C'est un pêcheur potentiel. Un bébé nouveau-né d'un jour. Oui, vous avez zaza mafatifaty, zaza tsy misy tsiny, anjely kely, latsaka tany. C'est un pêcheur potentiel. Parce que son gène, psaume 51, nous tourne la tambelka sy ny fakotana. Donc, mpanota ny zaza. Donc, raha mpanota ny zaza dia manino? Mendrika azy koa ny famonjena. Fa tsy hoe ho an'ny olo dehibe efa mahay misaina ihany ny famonjena. Tsy hoe ho an'ny olona afaka mieritreritra ihany ny famonjena. Petraka ny fanontaniana mipetraka, ahoana zany ny amin'ny resaka batisa? Za tsy hamaly an'izay satria efa nataoko, efa nitreteko tany amin'ny fampianarana hafa izany. Dia jereo ho any amin'ny pejy any ny batisa dia ho hitanao any fa tsy hiverina amin'izay. Fa tiako tenena dia hoe le péché touche l'être, y compris le bébé, y compris l'enfant. Ny hoe voadio ny rano Jesosy tompoko dia tsy hoe rehefa nilatsaka amin'ny hazo fijaliana rano Jesosy dia tonga dia madio azy amin'ny fahotana tontolo izao fa zay mino azy ihany no voavelany elony. Fa tsy hoe nilatsaka tamin'ny rano fijaliana rano Jesosy ka lany devoly koa zany tokony voavelany elony satria nilatsaka tamin'ny hazo fijaliana ny rano. Vakitsika ilay Isaia toko fahasivy amby dimapolo andiny faharoa, Isaia 59:2. Donc manararaotra eto zany dia miala tsiny aminareo zay tsy d'accord amiko fa za maka position zay mahatonga ny raha manatombontso zafinandro Jean-Luc manao batisa ny zaza satria ny zaza dia mpanota tompoko. Fa tsy natao an'ny olo dehibe ihany ny famonjena fa natao an'ny olona rehetra. Psaume Isaia 59:2. Voany voalaza eo Isaia 59:2. Fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo. Inona lazainy eto zany? Séparation et isolement. Averiko, séparation et isolement. Dia mampatsiaro ilay tantara tao amin'ny Saedela. Vao io foire nanota ny olona dia inona ny zavatra misy? Séparation. Tsy azo mihinana le voankazo eo fovoany sa ilay hazo maina séparé na koa hoe mise en dehors. Zany koa anatin'ny lazaina azy dao zany. Tafasaraka amin'ny fiainana, izy ilay fiainana lazainy Jesosy hoe zaho ny lalana sy famanana fiainana. Donc amin'izay fotoana izay ny fahaverezana mandrakizay ry havako. Efa nilazaiko ty tamin'ilay fampianarana le hoe doctrine de la rétribution, fahaveriko indray mandeha mba hazava. Ny fahaverezana mandrakizay na ny fankanesan'ny olona anankiray any amin'ny fahare mirehetra dia tsy sazy. Aloha zava ny resaka. Tsy sazy ho an'ny mpanota ny heno afo. Rehefa mitory teny ianao dia aza miteniteny foana hoe zay tsy mino an'Andriamanitra dia ahoana lazainao fa tsy meloka ilay zaza? Meloka izy tompoko satria mpanota. Aza mamorona fampianarana tsy marina. Mpanota meloka izy. Tsisy an'izany mpanota tsy meloka zany. Dia tsy punition ny hafibe fa safidy. Satria tafasaraka amin'Andriamanitra ianao, ny Andriamanitra fiaina dia normal be ao amin'ny fahafatesana ianao zany. Fa tsy hoe Andriamanitra no manipy anao any amin'ny fahare mirehetra hafa. Fa ianao no manaraka ny rainao any satria misy samy manana ny rainy, misy ny rainy laingy dia misy ny rainy fahazavana. Izay manaraka ny rainy milainga dia any ny toerany. Tsy Andriamanitra no manipy anao any fa ianao no manaraka an'ilay rainao any sanatrehan'izany. Raha ao amin'ny fiainana mandrakizay kosa dia satria io ny rainao dia manaraka ny rainao ianao. Donc zany
le mise en séparation tsy Andriamanitra no manasaraka fa ianao no m'isolé ny tenanao, miala, miataka noho ny ota sy ny fahotana. Izay sy zay ny fampianarantsika mamarina ny androany. Apetraka aminareo ary ho ny fanontaniana hoe inona ny lohevitra manaraka zay tianareo hodinitsika eto amin'ny katesisme dadeta manomboka amin'ny heriny, dia miankina amin'ny sosokevitra reo eto ka raha hitako hoe misy pertinent kokoa de iny no raisiko. Raha ohatra ka tsy pertinent le izy a dia ilay faneritreretiko ato ihany no homaniko sy ho zaraiko aminareo a manomboka amin'ny heriny. Ivavaka isika. Sotranao zay Andriamanitro raha mbola nomenao ity takariva ity nahafahanay nianatra ny teninao. Mahadiso hevitranay tokoa ny tsy fahalalana ny soratra masina ka lasa mahatonga anay mieritreritra zavatra tsy misy na mamorona akory aza zay mampetipety anay. Fa ny teninao dia tahaka ny sabatra reo lela mazava sy mahitsy. Ampianaro zahay, tezao zahay, aitsio zahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatana izany. Amen. Samia tain'Andriamanitra.